Mety ho toetriny any ny ranomasina ny alakamisy 9 janoary 2022 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 7 janoary 2022 amin'ny 9 ora maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capes. Izy tafiotra ary aheriny ranomasina amin'ny faritra misy oram-baratra. Androana tandrifin-drahona mety arahi-kotra avy Atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sifatra amin'ny 920 km isan'ora. Adinim-panonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Capes hatrany Mahanoro. Androana tandrifin-drahona mety arahi-kotra avy avaratra amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sifatra amin'ny 920 km isan'ora. Adinim-panonja ny ranomasina hamonjy be anaty oram-baratra ahavon'ny onja 1 hatramin'ny 1,9 metatra. Mahanoratra ny taolagny. Androana tandrifin-drahona mety arahi-kotroka ho avy avaratra Atsinanana na avaratra ny rivotra ka ho sifatra amin'ny 20 km isan'ora. Hamonjy be ny ranomasina ahavon'ny onja 1,4 hatramin'ny 1,9 metatra. Taolagny hatrany Cap Sainte-Marie. Anorana manakaiky ny taolagny. Andrahoana amin'ny tsitokotoko any an-kafa avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho sifatra amin'ny 20 km isan'ora. Hamonjy be ny ranomasina ahavon'ny onja manodidina ny 1,4 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent. Andrahoana amin'ny tsitokotoko avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ahatratra 15 km isan'ora ny atsimon'ny Goliara. Hamonjy be ny ranomasina ary ahery indraindray ahavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 2,9 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André. Misy orana tandrifin-drahona ny avaratry Morondava ny alina tsy mifarany 7 taona. Ho maina ny andro any an-kafa avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sifatra amin'ny 20 km isan'ora. Adinim-panonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava. Izy tafiotra indraindray anaty oram-baratra ary aheriny ranomasina. Anorana tandrifin-drahona mety arahi-kotroka ny alina sy mifarany 7 taona avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho sifatra amin'ny 20 km isan'ora. Ho tonona adinim-panonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre. Izy tafio-drivotra amin'ny faritra misy oram-baratra ary aheriny ranomasina. Izy tandrifin-drahona mety arahi-kotroka iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho sifatra amin'ny 20 km isan'ora. Ho tonona adinim-panonja ny ranomasina ahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.